manahoana rakizy a arabaina tonga soa aminona vorona sa aminona koa aza mihafahafa aleoko ho anareo toy izay ho an'olo-kafa eny tokoa vao niditry ny tanàna izay a dia nahareo feo fa ny ravandaly teto ny tanànanareo tena grafy be a lasa ny hatramin'ny biby fiompy zahay ny sasatra ry zareo ny voky ny asan-dahalo tia rakizy matetika be nga tsy mba henonareo tamin'ny radio sy télé tsy aty aminareo ihany fa manerana amin'ny Madagasikara izay koa ny teny an-dalana saika nisy nanafika amin'ny fiara sofa betsaka ireo fiara nanao karavanina na izany azy tebotebo foana nandritry ny alina ny arany a nisy nangalatra tao anaty paosiko ny telefônina bibeko ilay izy vetivety kely teo dia tsy nisaonina mila maily foana ny n'aiza n'aiza mba tsisy angarona amin'ny paosy fa ny ratsany izao tsy mifidy na mihaja be na mosymosy tsy ny dahalo ihany anie izao ny manjaka e fa ny tsy fandriam-pahalemana mihitsy ny mahazo laka ie ka ny olona firy taona no manangona ry zareo vetivety eo dia bolangilangina asa hoe ry zareo mpitondra ve mba mahatsapy izany fa raha ny any aminay a lasa ny hatraminay anaty vilany tsy haintsony hoe mody fanina ve ry zareo sa mody manao be marenina fa ny vahoaka tsy mandry andro tsy mandry alina fa efa misy vahaolana mahakasika an'izay ao aminaty tetikasan'ny Rajoelina fa raha izy ny laniny eo izany rehetrarehetra izany ilamina fa za manoro-hevitra anareo a fidio Rajoelina efoana didinareo a mba tsy hanenina ie sady ny tetikasan'io kandida io a tena matipaika fa mpandrosoana aingana izay ny mahamaika ny resaka alatova atao lapaty ny asan-dahalo rehetra dia tena ho alaminy tsisy fepetra izay zany le hoe miara-mandrositsika miara-mamindra iray saina fosy fanahy fa ny fitiavana ny lehibe indrindra dia miaraka isika miara-miampita fa raha mifankaty isika dia iova ho lanitra vao zao fiainan-jaoko amparako le fitia sary isika raha mifankaty famatoa mijoreto androany dia noianao noanareo hoanareo vahoaka malagasy za tsy hamadika anareo a fa anao zay tratry haiko ray manotombo ampandrosoana ny Madagasikara Andry Rajoelina fa ny fitiavana ny lehibe indrindra isika rehetra ifidy numéro 13 isika rehetra hiaraka hanavitra Madagasikara